Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy lavitra dia lavitra ny lalana tongavana eto amin'ny toerana antsoina hoe Kianjasoa ity. Tanàna iray izay miavaka satria ny orona noho ny fikarohana izay no antom-piorenana ity tanàna ity. Hanatona avy hatrany tompon-tany isika hamantatra ny hoe tahatahaky ny ahoana ny tantaran'ity tanàna ity sy ny dingana rehetra nolalovany mahakasika izay fikarohana izay. Miarahaba anao aloha. Kianjasoa tanàna anankiray izay miavaka, manahoana sy manahoana mombamomba n'ity tanàna ity. Ia, miarahaba anao tonga aty amin'ny station Fofifa Kianjasoa. Tamin'ny taona 827 no niorenan'izy ity. Zany hoe misy dokotera vétérinaire voalohany zany teto Madagasikara izay manana anarana hoe dokotera Randriambeloma Jean Baptiste. Izay zany nanorina azy ity. Tamin'izay fotoana izay zany dia mbola nanana anarana hoe Kijana Soa. Fa teo aoriana izy vao niovanarana hoe Kianjasoa. Zany hoe toerana firofana biby izy ity. Ohatrany efa lasa tanàna be le izy, misy mponina ato, firy zao nisan'ny mponina ato. Marina dia marina tokoa zany. Ny mponina mipetraka eto zany dia mpiasan'ny Fofifa daholo. Ary manana lozoma. Zany hoe mpiasa mpanampy dia ny manodididina eo amin'ny 100 mahery eo zany ny mpiasa. Dia manampy andreo zany dia misy mpiasa fahasalamana ao. Misy CSP ao dia manampy anazy ireo mpanabe. Mpampianatra. Misy EPP. Inona sy inona zavatra misy ato zany zao? Ny misy ato amin'ny Fofifa zany zao dia eo zany ny fikarakarana ny fiompiana ny renitelo, dia ao amin'ny kisoa dia misy ondry, dia ny fiompiana trondro. Dia ankoatran'izay zany fampitomboana semence sy mampitombo masom-bolo. Dia manao masom-bolo tsara. Fambolena indray zany zay. Ia. Fambolena indray zay. Ia, dia ao amin'ny resaka forêt. Ia. Ny hojerentsika dia mikasika ny fiompiana omby. Ny andinidiny misy kokotsika mikasika zany fikarohana momba ny omby izany. Miarahaba anareo aloha, misy mpikaroka maromaro izay efa ato zany amantarantsika mikasika an'izay. Ny fanontaniana voalohany dia ny hoe inona sy inona avy le karazana fikarohana atao? Ny tena fikarohana atao anatin'ity zany dia resaka fitombony omby. Le izay fitombony izay mizara anankiroa. Fitombo voalohany eo amin'ny vatany zany hoe fitombo resaka croissance, mitombo ara-batana le omby hatramin'ny haterahany mandra-pahafatany. Ary faharoa manarakaraka an'izay dia fitombony arakisa, satria io omby io dia mivoatra zany fitombony omby io. Raha tany amin'ny taona fitopolo tany tsika dia mitovy isan'ny olona sy ny omby. Fa amin'izao fotoana nefa dia lasa tena vitsy ny omby raha mitaha amin'ny isan'ny olona. Dia izay fitombony izay dia mila jerentsika ihany koa inona ny tena mahatonga izay fitombony izay tsy nijanona teo. Mahita maromaro firy marina no omby izay nanaovanao fikarohana ity. Hatramin'izay nanomboana an'ity fikarohana ity tamin'ny 2017 tany dia eo amin'ny 700 eo zany ny omby izay narahanay isam-bolana ireo omby ireo. Narahanay teo amin'ny fahasalamany, narahanay teo amin'ny fitombony, narahanay miteraky impiry ireo omby ireo, narahanay arak'izay ihany koa fahafatesany. Dia amin'izao fotoana zao misy firy? Amin'ny ankapobeny zany dia misy eo amin'ny 700 eo izy amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao, satria misy ny miditra dia misy ny maty. Ny omby manodidina ihany koa toa manana accès ato manahoana inona no ataony ato? Karazana misolo tena ny omby eto Madagasikara ireo omby ireo. Dia misy omby karazany roa ireo omby nampiasainay. Misy ireo omby eto amin'ny station izay any fanjakana ireo, ary misy ireo omby ireo piompy manodidina izay entin'ny zareo eto isam-bolana ka ho lanjainay ireo. Dia izay ireo total ireo mamena izay 700 resahaka izay. Dia mampiasa izay ity. Izy ity moa zany dia puce électronique izay ampidirinay anatin'ilay omby. Ampidirina io ahafahanay manaraka an'izay omby izay. Ankoatran'izay dia mampiasa izay ny fandanjana. Lanjana isam-bolana eto ilay omby. Jerena ohatrany hoe fitombony ty omby ty. Raha teraka ny omby dia 4 kilao izy rehefa teraka, dia 4 kilao izy rehefa 100 taona izy tokony 4 kilao. Misy ihany koa ny glacière izay asiana ny échantillon izay ho alaina, fa misy échantillon maromaro mantsy ho alainay eto.
alaina atao coproscopie zany hoe reo le tain'le omby no alaina dia ho analysena any amin'ny laboratoire rehefa avy eo. Eto zany tsika mampiditra an'le omby tsirairay avy amin'ny couloir dia miditra ato amin'le misy balance dia amin'izay mahabalance anazy zay aka le lanjan'le omby tsika dia rehefa miakatra eo izy dia tia mipoitra eto ny lanjan'le omby dia io zany no raisinay eto dia ampifandraisina amin'ny identité an'le omby tsirairay izay mandalo mba ahafahana mahazo le lanja tsirairay avin'le omby mandalo io rehetra. Inona moa no tena ilana lanjan'le omby? Io lanja io zany ahafahana mizara anankiroa, ahafahana mahafantatra hoe mitombo ara-dalàna ve le omby mitombo ara-dalàna araka izay hita ao anatin'le fisy ato aminay dia manaraka an'izay ihany koa ahafahana mamantatra hoe fatra ny fanafody izay atao an'le biby ho tsaboana izay mandalo eo raha ohatra ka fatapatatra ve tokotokony ano amin'ny fitombo'le omby ny eo amin'ny lanjany? Afaka fantarina ny lanjan'ny omby arakaraky ny taona sy ny karazan'le omby mandalo eo dia ny omby gasy misy mifanaraka amin'izay dia ny frisé misy mifanaraka amin'izay ny renitelo koa misy mifanaraka amin'izay. Ty zao firy kilao zany zao? Raha iray ty omby iray ty zao 2,700 kilao. Satria mifandray zany reto fitaovana anankiroa reto. Tsy maintsy miandry an'ilay numéro an'ilay laharana izay nomenan'ilay omby tamin'ny alalan'ilay puce électronique zany zay mba identifiant an'ilay omby zany hoe ity omby laharana firy dia mandray zany zao 8948 dia mametaka amin'izay zay hoe io omby io dia manana lanja 2,700. Dia fa hita iny zany. Tamin'ny fotoana manaraka izy zany mety latsaka na mety nitombo. Dia eto zao zay efa mahita sady hoe taloha izy somary latsaka kely zany nahazo 10 kilao na nahazo 2 kilao na ohatr'izay. Ny omby zany tsy eny ambony akalana ihany ny lanjainy fa mbola velona izy dia fa azo lanjaina sy fantarina ny mombamomba azy. Efa hitantsika teo ny lanjan'ny omby lehibe fa zao zanak'omby firy zany no lanjan'io zao? Ity zanak'omby ity zany milanja 1,5 kilao. Tokony firy volana eo zany zao? Raha izao zanak'omby zao eo amin'ny 2 volana eo io zanak'omby io. Zanakiza moa ty omby ty? Zanaky 89 sy 89, 88? Rainy io? 89, 88. Dia ny reniny indray 89, 50. 89, 50. Dia lahy kely ve sa vavy izy eo? Lahy kely eo. Lahy kely. Dia ono sary-piterahana ve ny reniny tamin'ny teraka anazy sa moramora sa ohatrana ahoana? Izy tsy sary-piterahana fa moramora. Dia inona moa zany ny rasin'ny omby? Ny rasin'ny reniny sa ny zanany? Ny an'ny zanany. 31, 32 ny rasin'ny zanany. 31, 32. Renitelo. Ary tamin'ny viny izy io ny telo? Tamin'ny 2004. Eto zany tsika hampiasa n'ity puce ity. Ny puce dia raha ny fahitana azy zao toa efa miaraka amina kavina ao anatiny amin'ny fotoana tahaka ny ahoana tokony hametahana azy io dia inona no entin'io zany eo amin'ny fiainany omby. Efa matotra tsara zany ny vavon'ilay omby zay tsika vao apiditra n'ity puce ity. Inona moa no tena tanjona amin'izy ity? Ny tanjona an'izy ity zany mba identifiant an'ilay animaux individuels. Zany hoe hanavahana azy. Hanavahana anazy. Momba azy manokana. Momba azy manokana hoe ity zany laharana omentsika azy. Ny kavina zany ho apetaka amin'ny sofiny fa ny bolus kosa ilay ho ampidirina any anatiny. Ity bolus ity moa zany zay tsy hiala ntsony mandrakizay ka tsy hoe maty angamba le omby zay vao mivoaka ao. Fa mipetraka ao iny.
fa mipetraka ao foana zany ty mandrapahafatin'ilay tsy mivoaka iny satria izay na tonga an'le hoe efa matotra tsara zany vavon'le omby a dia mazaka tsara n'ity pusy ty afaka mipetraka tsara ao zany lay pusy a amin'ny lanjany zay efa inona no ifandraisan'ireo anankiroa reo satria zavatra miaraka atao le izy miaraka atao le izy satria ity kavina ty zany zao a hitatsika maso ety ivelany fa ny pusy kosa any anatiny zay afaka verifientsika amin'ity appareil ty foana hoe mbola ao ve le pusy a raha sanatry zany ka ohatra hoe very le kavina dia fantatritsika foana ny laharan'ity a omby anankiray ilay laharana oentin'ilay pusy zany a no afaka vakitsika amin'ny alalan'ity a fitaovana ity dia identifie tsara zany le omby amin'izay identifie tsy misy mitovy zany numéro andreo tsy misy mitovy ny numéro a fa ohatran'ireny pusy ampiasaitsika rehetra reny a amin'ny telefona reny tsisy mitovy fa efa natokana ho anazy rery ty a dia hoentin'ny mandrapahafatin'le omby zany andeo ary tsika hijery ny fametahana an'izay pusy zay la corona kely izy zahay iny izy raha mandeha corona kely iny dia izy iny rehefa vitatsika zany zay fampidirana an'le pusy zay a dia verifientsika hoe tena tafiditra marina ve zay zany zao izy a tena hoe tafiditra tsara le pusy fa nahazo toerana tsara zany manana laharana 80 17 29 zay aloha zany tapany voalohany tamin'ity fandaharana ity nanarahantsika teo ny antsoina hoe fandanjana ny omby famantarana ny omby ny loharanony poirana ny rainy ny reniny ireny rehetrareny dia misy dikany avoa amin'ny fanarahamaso ny omby hatrany ampanterahana ka manampahafatiny mihitsy azy arahamaso eto hitantsika teo ireo fitaovana samihafa sy ireo teknika samihafa mba hamantarana zany rehetra zany na ny omby voateraky vo avy vitsy na ny omby izay efa lehibe afandarana manaraka isika dia mijery karazana fanarahamaso hafa indray mahakasika ny omby mametraka ny mandra-piaona tompo lasy